Anisan'ireo distrika Voamafy noho ny fandalovan'Andrividoza Juda ny distrika Anamboasary. Tokantrano Anarivo no traboina sy misedra fahasahiranana noho ny fahasimbana tanteraka nateraky ny Rividoza. Maro ihany koa ireo foto-drafitra safototra tahaka ny Brown District, ny CRNM na ny banky fitahirizana sakafo, ny CHRD Anamboasary. Tokantrano misy 720 no voarakitra ho traboina ao anatin'ny distrika Anamboasary Atsimo. Mbola mitohy anefa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-mambonantoka fanampiana sy fanamorana ho an'ireo traboina ahafahan'izy ireo miarina amin'ny fahavoazana nateraky ny Rividoza. Raha misy ny fangatahan'ny solombavam-bahoaka anareo, raha misy ny tatitra nalefan'ny chef district, ny tatitra nalefan'ny maire sy ireo CO, ny comité, ny centre opérationnel izay misy ny sampandraraha rehetra dia tsy nandiniela présidentsika président iza Andry Rajoelina hoe naniraky ny gouvernement izay tarin'ny Andriamatoa prime ministre Tsay Christian hoe vonjeo ny ponina sahira ny traboina amin'ny faritra Atsimo any anisan'izay tsika atao amin'ny faritra Anosy ka valiny io dikan'izay zany rehefa misy ny fitaraisika avy amin'ny filoham-pirenena any mamaly izy ary izy namaly any Amboasary foana tsy nandara nisy fangatahany Amboasary ka mbo tazominy teny nomeny hoe mitondra ny reto nanome any reto fitaova sakafo kely ataoko hoe vatsy satria araky ny voalazan'ny tompon'andraikitra teo hoe handeha hody kely nareo hamonjy ny tanà sarotsy zany hoe mamonjy tanà sy misy vatsy zany. Tokantrano 720 no sitraka fanampiana sakafo toy ny vary, voamaina, menaka, lay misy ody moka.